Zantsika eo ny mikasika iny lozam-pifamoivoizana sy tany amin'ny distrika an'Ankazobe iny fa ivadika pejim-baovao politika kosa isika manomboka eto. Mifamafao be ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao raha ny fomba fijeriny Dr Randriamiarso Joseph, ministra teo aloha. Nitaky ny fandraisana andraikitra ny filoham-pirenena izany raha ny fanambarana izay nataony. Latsaka ankaterina ny firenena ary mitaky fandraisana andraikitra matotra ny filoham-pirenena ny zava-misy amin'izao fotoan'izao. Io nambaran'ny ministra teo aloha Randriamiarso Joseph raha naneho hevitra momba ny fiainam-pirenena ny tenany androany. Manomboka mampiahiala izy satria fa telo taona zao no nisy nefa ny fiainam-pirenena miamikorosofahana ka za manao sosokevitra amin'ny fitondrana hoe tokony hozarena akaiky dia akaiky tokoa io resaka lafim-pitondrana io resaka gouvernance io satria ny fotoana ohatran'izao fahasarana ohatran'izao mila ny firaisan-kinasika rehetra ary mila gouvernemanta itokisan'ny olona eken'ny olona ary afaka miatrika ny problème. Io zavatra misy amin'izao fotoan'izao aloha ny régime misy ity zany fa telo taona izy teo da tsika sahirana izy manao izy fa sahirana tsy ahafahana manova ninina sony io. Tsika zany raha mila fanovana haingana dia mila fanapahan-kevitra matotra ary haingana ny fitondrana filohan'ny repoblika hanova zao zavatra misy zao. Nambarany ihany koa fa mikorosofana ny social sy ny toe-karena ary ilaina fanarenana. Raha ny tranga misy amin'izao fotoan'izao ary fahalalana ny zavatra misy tato ato dia azo lazaina hoe mandalo fotoana tena sarotra misy ny firenena ary tsy mbola hita misy hoe makaiza ny hafaran'izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao. Raha ny korotana misy aseroa ny fatotr'olona misy aseroa ary amin'ny lafiny sosialy na ekonomika zany tena mila fanapahan-kevitra hainga ary lehibe avy amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy ho tataraina hafasony zavatra misy eto fa izay angamba zao no tena azo lazaina ary angavenan'ny mpitondra sy ny mpanao politika rehetra handray fanapahan-kevitra matotra ary haingana fa tsy ilany any tsika resaka fifidiana na famalena zasy zao. Ny zavatra tena misy eto amin'ny firenena dia tena mampatahotra ka tsy tokony handry ny apiso na ny apiso lavo na ny andrasoandraso ny fotoan'ny fitondrana. Ny famerenana ny fitokisan'ny vahoaka sy ny mpitondra ary ny fametrahana ireo fototry ny demokrasia ao anatin'izany sy ny fametrahana tanotandalana no laharam-pamehana apetraka melohan'ny irosoana amin'ny fifidianana izay heverina tonosaina amin'ny taona 2024.